raha tiana omby ny ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana tsy tokony hisy ny goragora fa tokony andraisana fepetra entitra ireo jiolahy mba tsy hamerena ny asa ratsiny. Tsikaritra mantsy fa misy ireo fampamerikeloka na ireo voafonja manatanteraka ny asa ivelan'ny fonjana mbola manao asan-jiolahy hatrany ary mampiasa ihany koa ny fitaovana natokana ho an'ny mpitandro filaminana. Ny makasika izay indray no arahantsika manaraka. Tena iady amin'ny fandriampahalemana marina vetsika satria ao amin'ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny fandriampahalemana raha vao misy goragora mialatsiny amin'ilay fitenenana dia manjary sasapoana foana ny ezaka na inona ny ezaka atao. Fantatsika tsara zany fa misy amin'reto jiolahy voasambotra reto voalazako fiteny hoe mpamerikelo récidiviste, misy amin'izy ireo any mefa voalazaka efa mipiatra voeloka 5 taona nefa manao asa ivelan'ny fonja dia any izy manararoatra manatanteraka ny asa ratriny. Misy amin'izy ireo zany a voalaza ihany koa zay hoe tapitra ny fitanana azy enamponja nefa tsy mandalo fitsarana dia mivotrotra moa zareo avy eo hoe aorinan'izay fahavitan'ny sazy zay hoe mandady dépôt expiré dia mbola mamerikeloka andray avy eo. Misy amin'izy ireo n'izay efa navita sazy a dia ngamba mety maivanaminy ngamba le sazy na hoe zay zany mampatonga le mihitsy hoe tokony mba handraisana fepetra entitra mihitsy a indrindra amin'reto jiolahy zay mpanao fakanakeriny a sy amin'reto mpanao atakamiarime reto fa manjary ohatra hoe le ezaka atao zany a manjary lasa ohatra hoe mampiraviravitana na le mpitandro filaminana ihany raha ohatra ka hoe fotoana vitsomonja ny amaizana azy a dia zay mampatonga an' zareo a ohatra hoe manana tendansa amerikeloka foana zany fa dia hoe ny famaizana entitra mihitsy ngamba no angatahana